Fanontaniana hoe inona no atao. Eto moa dia manamarika ihany fa misy ny namana sasatsasany nametra-panontaniana amin'ny hoe mahita ny afisy hoe lasa pastoka indray hoe monja Roindefo. Marina fa mba efa natao daholo ny asa rehetra aloha, fa ny asa mahapastoka no mbola tsy natao, fa ny tena dia zanaky ny fiangonana tokoa. Ka dia raha zay no fandraisan'ny namana sasany azy dia tsy mampaninona fa asa ho atao ho an'ny firenena daholo izany a, fa ny joroneto aloha dia monja Roindefo amin'ny mahatompona andraikitra ara-politika, ary azo lazaina fa nitana andraikitra lehibe teto amin'ny firenena tamina prime ministre, ary nitarika nitolona nanovana ny rafitra teto amin'ity firenentsika ity, ka tsy ho afa-po hipetrapotsiny amin'izao zavatra mianjady amin'ny firenena izao. Ny manitikitika ny saintsika moa androany dia araka ilay taridresaka teo, nisy ihany koa ny vazomiteny ny filazany mpanankanto azy, zay mitanisa ny fiainana andavanandro sy mitanisa ihany koa ny fahasahiranana zay lalovany vahoaka malagasy. Atao dindrangilo ongenongeny fa hatrany tamin'ny taona nazahoantsika ny fahaleovan-tena, ka mandrak'ity ankehitriny dia tsy nitsahany totongana ny arikaream-pirenena malagasy, tsy nitsahany hanahantra ny vahoaka malagasy. Nefa etsy andanin'izany dia rahantsika mahalala ihany koa fa voalaza fa manan-karena Madagasikara, ary misy olombitsy tsy mitsahatra ny mitombo ny arena. Dia mipetraka ary zany ny fanontaniana amintsika mianakavy. Move zany voaozona ny firenena malagasy, move zany voaozona ny vahoaka malagasy, ka tsy ho afa miala ao anatin'ny fahantrana zay iaina ny ankehitriny. Raha izao monja Roindefo no ametrahana ny fanontaniana dia tsotra ny valiny, tsy voaozona ny vahoaka malagasy. Misy ny fifandirana zay mampifandrafy ary miteraka ny tsy fahamarinantoerana ara-politika, eny fa ara-panjakana sy ara-piarahamonina eto amin'ny firenentsika, eo amin'ny fiadidinan'ny repoblika sy ny solombava-mbahoaka. Manoloana an'izany dia raha tsika mahita tokoa ny fanambarana zay ianareo hainao manjery ihany no mitatitra azy, fa raha hatrany amin'ny fiadidinan'ny repoblika dia miapanga ny solombava-mbahoaka ho corrompu na mandray tsolotra, mandray kolikoly. Zavatra notenen'ny filoham-pirenena eo imasom-bahoaka zany rehetra zany. Namaly ihany koa ny solombava-mbahoaka tamin'ny alalan'ny filoha lefiny, fa misy tokoa ny kolikoly, fa dia natsipiny moa zany ny baolina hoe ny filoham-pirenena no manao an'izany kolikoly izany. Ny zavatra manitikitika ny saina raha mahaino an'izany eo imasom-bahoaka dia kolikoly no resahana. Olona manana ny maha-izy azy eto amin'ny firenena, eo amin'ny androm-panjakana no samy miteny an'izany, kanefa dia samy mihaino fotsiny na ny bianco, tsy misy ny enquête hoe manao ana tokoa moa zany, marina ve zany, ahoana ny fiantraikan'izany amin'ny fiainam-pirenena, fa dia mandeha ohatrany mandeha ho azy ohatrany kirarony Bemina moa zany ny filaza azy. Ka zany zavatra rehetra izany tompoko lasy tompoko vavy dia manintona ny saintsika rehetra,
raha mandinika nyity firenentsika ty hoe andeha ho aiza tokoa moa zany ny firenentsika. Vola be no hoentsika etsirora amin'ny resaka an'izany kolikoly izany, mifanaretsaka mifamezivezy eny antsefatsefany eny. Nefa etsy ankilany ny vahoaka malagasy dia milomano ao anatin'ny fako, milomano ao anatin'ny fahantrana tanteraka, milomano ao anatin'ny tsy fandriampahalemana, milomano ao anatin'ny tsy fahasalamana. Zany miainan'ny vahoaka andavanandro. Ka manoloana an'izany rehetra zany dia moa ve tokony angina ny vahoaka malagasy, tokony ny andrim-panjakana ihany ve zany no afaka miteny eto amin'ity firenena ity. Ankoatrany na Prime Ministre teo alohan'ny tenako mitarika ny fihetseham-bahoaka teto amin'ny firenena, dia mitarika ihany koa ny antoko monima. Raha amin'ny tantaran'ny firenena malagasy zany antoko izany dia mampahatsiahy ny fomba fitenin'ireo namana manao fanamina ireo rehefa misy fotoana izy ireo miteny hoe le plus ancien dans les grades les plus élevés. Raha izany no resahana dia ny antoko monima tompoko lahy sy tompoko vavy dia antoko les plus anciens dans les grades des partis les plus élevés eto Madagasikara. Efa hatrany tamin'ny fanjanahantany no niforonan' antoko zany, ary nitondra tokoa ny anjara-brikany, ary azo lazaina fa angady nananana sy vy nahitana ny fahaleovan-tena eto amin'ity firenentsika ity. Raha mifalitsika ankehitriny fa hoe ankalaza ny fahaleovan-tena ny Madagasikara, na dia ao anatiny le 530 taona ny fahantrana ny vahoaka malagasy, dia tsy azo esorona amin'izany ny tantarany antoko monima. Ka izay no mahatonga anay mijoro eto anatrehanareo ankehitriny, anontany, fampanotany, fandinidinika, moa ve tsy manana zo iteny ny vahoaka malagasy amin'izao olana mianjady amin'ny firenena izao. Ary iza moa ny firenena fa dia ny vahoaka malagasy ihany koa. Ka moa ve tsy mananjo iteny izy, satria dia izy tokoa ny takalinaina amin'izao ady saritaka misy eto amin'ny firenena izao, satria dia tsy mitsahatra ny mikrosofahana ny fiainantsika mianakavy. Tsy misy olona afaka miteny fa dia afaka mandry ivohon'ny vato amin'izao fotoana izao na mifandriampahalemana. Miezaka ianao mba mitady, dia rehefa misy ny tsy fandriampahalemana dia reny enitsika reny ny fanafiana mitranga etsero. Na manam-bola azy ianao rehefa mandeha any amin'ny toeram-pitsaboana dia tsy afaka ilaza ianao fa dia mandry ivohon'ny vato, fa dia lavorary ny fitsaboana eto amin'ny firenena, satria marina fa fomba fiteny rehefa misy ny famangina amintsika malagasy no hoe torabato avy amin'Andriamanitra io, lahatra n'Andriamanitra io, didy avy any ambony io, tsy afaka manao ninina tsika olombelona. Fa raha mandeha isika mba mitsidika ny hôpitaly misy eto amintsika dia atsapa fa ny tsy fahalavorarina zany hôpitaly, ny fitsaboana, ny fahasalamana eto amintsika zany no fototra voalohany pahafatesana eto amin'ity firenentsika ity zany, na ny solombavam-bahoaka io, na ny filoham-pirenena io, na ny gouvernemanta io, dia najoro izany rehetra izany hiahy sy hitandro zany atao hoe intérêt public sy intérêt général izany. Misy ny ao anatin'ny atao hoe contrat social na ny pacte social, dia ny endriny azo hitarafana azy dia ny constitution na ny lalam-panorenana. Rehefa tsy voadrafitra mifanaraka amin'ny intérêt an'ny vahoaka sy ny intérêt général izany contrat social izany, dia inona ny fanontaniana mipetraka? Dia mipetraka ny fanontaniana hoe rehefa ny contrat social unilatéral na manao lalantokana, satria ny contrat dia voary ve zay tompoko lasy? Tsia.
voaro ve zany sa voatandro ny contrat social rehefa tsy mipetraka zany zavatry zany. Ny fahantrana napetraka ny programma, napetraka ny promesse maro samihafa fa hoe ao anatin'izao fotoana, ao anatin'izao volana, ao anatin'izao taona dia tsy maintsy atao ny ampandroso ny vahoaka malagasy, atao ny ampihena ny fahantrana eto Madagasikara. Ka raha alaitsika fa tompoko lahy tompoko vavy amin'izao fotoana zao ny tanisa rehetra, ny antotanisa rehetra amin'ny hoe tsy fandripahalemana, ny fahasalamana, ny fampianarana ny zaza, ny fahantrana, moa ve voatazona zay contrat ny fanaovana tamin'ny vahoaka izay. Rehefa tsy voatazona zay contrat tamin'ny vahoaka izay dia inona ny fanontaniana mipetraka? Moa ve mbola afaka miteny ireo rafitra zay miteny fa hoe izahay dia rafitra manana ny maha-izy azy, tokony mijoro eto amin'ny firenena raha miohatra amin'ny contrat social ny fanarahana tamin'ny vahoaka. Ka ny fanontaniana manitikitika atsika ankehitriny dia miamahantra ny vahoaka malagasy. Hita maso zany, tsy mila manao solomaso ny mahita an'izany. Miatra amanaina ny tsy fandripahalemana. Iarahantsika mahita ny fikorosona fahana eo amin'ny faripahaizan'ny zaza sy ny taloha malagasy ankehitriny. An'izany souveraineté populaire izany, amerenana an'izany contrat social izany, satria izany ihany no antoka ampisy ny stabilité politique. Ka ao anatin'izay dia sainay tokoa no mijoro, ary zay no antony nampahatsahivana satria misy tokoa no miezaka ny hamafa ny tantara sasatsasany eto amin'ity firenena ity. Ka hoy izahay hoe fotoana tokony hijoro ny vahoaka malagasy zao, fotoana tokony hitenena ny vahoaka malagasy zao, ary amin'ny tantara ny firenena maro samihafa dia ny opinion constituée na ny hevitra zay voarafitra ao anatina famohan-kevitra eo anivon'ny sehatra ny antoko, eo anivon'ny sehatra ifamatorana ny vahoaka, dia izay no mitondra ny fanovana ao anatin'izany firenena izany. Ary azo lazaina ho tsy latsa-danja no ny androm-panjakana ihany koa zany fiandrianany vahoaka malagasy zany amin'ny alalan'ny famohan-keviny, amin'ny atao hoe opinion constituée, amin'ny alalan'ny fikambanana ara-politika zay manana ny maha-izy azy voaporofo ny tantarany firenena malagasy, fa dia ny tazona ary ny joro ny aho hatrany ny hevitra sy ny fiandrianany vahoaka malagasy. Ka eto izahay dia tia hampahatsiahy antsika fa zotsika tanteraka, zo ny vahoaka malagasy ny mandray anjara ao anatin'izao ady hevitra izao, satria misy tokoa ny miezaka ny anaisotra ny vahoaka malagasy tsy ho tafitra ao anatin'ny ady hevitra eto amin'ity firenentsika ity. Izay no nahatonga anay ny dradradratra foana ombieny fa hoe ny fionana tampony sommet national des citoyens na ny fionana tampony olom-pirenena no tokony ho tanterahana eto amin'ity firenena ity. Ary ny mampalahelo dia ny fanovana rehetra zay mitranga eto dia saika lasa takalonaina foana ny vahoaka malagasy, ary ny vahoaka malagasy foana no mizaka ny tserany aina. Ka gaga ve raha ohatra ka mahantra ny vahoaka malagasy ankehitriny. Misy lay andalanteny ao anatin'io boky zay voalaza hoe du contrat social teo, zay milaza fa hoe rahany tokoa raha mahantra ny vahoaka malagasy ankehitriny, satria nahoana dia ho tononoko amin'ny teny zay voasoratra tao dia ho adikako ihany lay andalanteny teo. Dia zao no voalaza ao: il est certain
que les peuples sont à la longue ce que le gouvernement les fait être. Marina tokoa izy Jean-Jacques Rousseau fa ny vahoaka mandritra ny fotoana ela dia tonga amin'izay anaovany mpitondra fanjakana azy. Inona ny tiana ho lazaina amin'izay? Nampahatraina ny vahoaka nandritra n'izay fotoana ela izay ka hagagatsika ve raha manitra ny vahoaka malagasy ankehitriny? Iza no nampahatra azy? Izaho ve? Ianao ve? Sa ny olona eo amin'izany rafim-panjakana zany? Dia nosoratany ihany koa eo ambanimbany eo zay efa nivoalazako teo ihany fa hoe la souveraineté populaire est le principe fondamental du contrat social. Ny fiandrianany vahoaka izay nofototra hipetrahany fifaneke-piarahamonina. Fa rehefa ravy zay, rehefa tsy manaja an'izay ny andaniny, dia rava ho azy izany fifaneke-piarahamonina izany, ary ao anatin'izany indrindra no tsy maintsy hijoroany vahoaka amin'ny alalan'ny opinion constituée. Zao fiarahantsika midinika izao dia vazo lazaina opinion constituée, ka ao anatin'izany no amoahana ny hevitra, hitondrana ny ady hevitra eo amin'izay sehatra rehetra ilanan'izany na eo amin'ny raisam-pireneny zany. Mila olona hiaro ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Ny olona fototra eto amin'ny firenena dia tanteraka zany ny atao hoe rupture du contrat social eo amin'ny androm-panjakana mitondra sy ny fampanantenana nataon'ny vahoaka tamin'ny alalan'ireny atao hoe fifaneke-piarahamonina izay nifanekena teto amin'ny firenena. Rehefa tsy tanteraka ny fifaneke-piarahamonina ary raha ny andaniny eo amin'ny atao hoe fifanekena izany tsy mahatanteraka dia heverina fa hoe rava ho azy izany. Izany moa dia hita mifahantrana lalina mianjady amin'ny vahoaka ny tsy fandriampahalemana misy ankehitriny. Ka raha izany zareo nefa aloha ny antanina dia tsy anyvaliny tsy voahozona ny vahoaka malagasy. Ka eo anatrehan'izay rupture du contrat social izay dia tokony ajoro ny atao hoe souveraineté populaire. Ajoro satria io no atao hoe principe fondateur nafototra hijoro ny atao hoe fiandrianany vahoaka malagasy. Ka ao anatin'izay dia ny ady-hevitra mivantana eo vahoaka no atao, ary ny opinion constituée amin'ny alalan'ny parti na groupe politique ohatrany atao izay atao hoe le plus ancien dans les grades les plus élevés des partis politiques à Madagascar, nazoky indrindra amin'ny atao politique eto Madagascar, izay voaprofo ny tantaran'ny firenena malagasy na ny atoko na ny tenako ny zavatra ny firenena sy ny ankamaroany atao hoe opinion constituée. Izany tokony hahavina satria dia tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny ady-hevitra atao eto amin'ny firenena, ampijoroana indray fifaneke-piarahamonina izay ampitombona ny atao hoe fahamarina toerana ara-politika eto amin'ny firenena, fa koa amerenana indray ilay fifaneke-piarahamonina hiadina amin'le ozona izay eritreretin'ny sasany fa mahavoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy ankehitriny.